miarabantsika rehetrarehetra manaraka nyity fampianarana ny amin'ny misiona sy ny filazantsara ity. Manohy ny fampianarana sika dia ny ao amin'ny toko faefatra dia ny fiangonana manao asa misiona. Zay nataony Greg Bota nanao fampianarana, nandala fampianarana ka ny fampidirana dia tonga tao Galilea Jesosy tamin'ny faritany zay stratégique zany toerana io avy amin'ny tanàna kely antsoina hoe Nazareta. Feno fanahy masina izy ary nanomboka ny misionany tamin'izay fotoana zay avy hatrany Jesosy ary jereo moa zany ao marika toko voalohany andin'ny fahasivy hatramin'ny 5 sy marika toko voalohany andin'ny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny 7 amby telopolo. Ny teboka voalohany ao anatin'izany dia hoe mifandray zany ny firotsahan'ny fanahy masina sy ny misiona ary araka ny teny hoe azo hery zany ianao amin'ny ilatsan'ny fanahy masina eo aminao ary vavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria hatrany amin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly toko voalohany andin'ny fahavalo ny ahitantsika an'izany. Ny fitovizana amin'i Jesosy sy ny fahafenoan'ny fanahy masina zany dia tsy hoe tsy maintsy pirofo zany ahafana ananana fahefana anefana ny iraka zany. Teboka faharoa dia manomboka amin'ny tanànantsika zany ny misiona. Ka mila mibebaka amin'ny tsy fanarahana rehetrarehetra ny tanànantsika isika ka metia azy isika. Ny fiangonana maneran-tany ankehitriny zany dia maraya tsy amin'ny mahatokom-piangonana fotsiny fa noho ny filazantsara koa ka nahatratra nireo tanàna lehibe eto amin'izao tontolo zao. Tokony voaraintsika tsara zany fa izany atao hoe antso mba hikendry sy hanatratra nireo tanànantsika zany ho an'ny Kristy isika. Ka tafiditra amin'izany zany ny fatakarana ny hery stratégique ny ho an'ireo tanan-dehibe misy. Jesosy zany dia nifindra avy tany Nazareta nakany Galilea ary nandefa iraka tanatin'izany, nanefa iraka. Ka raha mamaky any marika amin'ny fijery vondrony tanàna zany tsika dia ara-geografika zany ianao dia ho hitanao ao zany fa imarika zany dia toy ny mpitaridalana amin'ny fizahantany amin'ireo tanàna sy vohitra ary nametraka modely ho an'ny mpianana izy zany mba ianarany an'i Jesosy. Mikendry ilay tanàna zany izy fa tsy ny fiangonana ihany dia tokony resaka amin'ireo any an-tanànantsika koa zany isika fa tsy izay ao amin'ny fiangonantsika ihany fa tsy izay ao amin'ny fiangonana koa fa miditra antsehatra ao an-tanànantsika zany isika ary tsy amin'ny fiangonana fotsiny fa eny amin'ny tanàna. Tadia tsara ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 17:22 ny resaka tamin'ny lehilahy tany Atena i Paoly tao amin'ny toerana malalaka indray mandeha zay ary manamarika zay nitranga tao an-tanànanao zany ny zavatra nitranga tany sy mamantatra ny kolotsaina samihafa ao anatin'ny tanànanao ihany koa. Inona moa ny zavatra nitranga ao an-tanànantsika any? Inona no resan'olona? Aiza izy ireo no mivory? Ahoana ny fomba anatratrarana azy ireo? Inona no tombontsoa na hoe inona ny tahotra ny sampy ho an'olona ao an-tanànantsika kao? Ino raha atahoran'olona? Ankafizo ary anano zany ny angovo mba ahita fahitana zany amin'ny tanàna misy anao, tokony anana angovo zany ianao mba hanatratrarana tanàna misy anao. Misy ihany koa zany zavatra tsara mitranga ao an-tanàn-dehibe tokony ho fantatsika ary koa mba hisetsika goavana samihafa ho amin'ireny tanàna reny. Ny fiatraikany avoroa ihany zany dia reto miteny sy mifandraika dia zay moa zany voalohany. Aoka zany mila miteny ary mila mahafantatra le kolotsaina. Aoka ho tsapanao fa misy kristianina sy tsy kristianina eo amin'ny fivoriana reny amin'ireny fandraharahana ireny. Ataovy afovoany zany Jesosy Kristy ary mampifandraisany le olona ianao ho amin'i Jesosy Kristy sy ny ndraikitra isantsika zany. Kendreo zany ny fitombony asa misiona mba ho lasa kolotsaina mihitsy ho ao am-piangonana fa tsy hoe ao anivon'ny departemanta misy anao fotsiny no zay misy olona vitsivitsy ary miatrika fanatontolona sy lasa tanan-dehibe mihitsy aingana izany ka amin'izao tontolo zao. Ka noho zany misy tanàna efa-jato mahery ankehitriny amin'izao ahitana olona ray tapitrisa na mihoatra mihitsy ary tanan-dehibe goavana toy ny tanàna ny Mexico, Mumbai, Karachi, Logo, misy olona 7 tapitrisa mahery tokony ho tratrarina ho an'i Kristy any. Ary ny teboka fahatelo zay ho resantsika hoe ina moa izy Jesosy sakaizan'ny mpanota tokoa Jesosy. Marika toko voalohany andin'ny faha 1:20 hatramin'ny 4:30. Tian'ireo mpanota sy eo akaikin'i Jesosy izy ary nanaiky an'izy ireo izy ary mahery lavitra noho ny fahotan'olombelona ny fahasoavana nasehony. Ahoana moa zany ny amintsika?
ahoana ny fomba ananantsika zany hoe fiatraikany eo am'izao tontolo zao zany afa-tsy ny amin'ny fisakaizana amin'ny tsipiny tiatsika hitombo ny fiangonana amin'ny alalan'ny fisian'ireny mpanota reny vovonjy fa tsy kristianina mifindra avy amin'ny fiangonana iray ajo ka hifindra amin'ny ato ary milaza ny manam-pahaizana momba ny fitombon'ny fiangonana fa mandritra ny 2 taona voalohany amin'ny fiainan'ny kristianina ao ambony indrindra no zotopo mety mamisionera hoy izy ireo amin'ny makristianina zany aorian'ny 2 taona kosa ozy dia tsy manana namana tsy kristianina tsony ny akamaroantsika ary zay moa zany mety tokony atao tanjana natao am'izao tontolo zao isika ary mba hirotsaka amin'ny fiainam-piangonana ary atao mpianatra izy ireny ary matetika dia tsy miverina miasa tsony am'ireo very isika toany manofana miaramila nefa fa tokony tsy amelan'izy ireo iatrika aderery zany tsika ary zay zany ny antony vitsivitsy tsara fantatra ny teolojika zany dia fihevitra diso momba ny famasinana jaona toko 17 andeny 17 ka 17 dia miresaka momba ny hoe eo fa tsy zao tontolo zao saingy matetika isika dia tsy eo fa any zao tontolo zao ny fampiarana zany na ara-pratika zany dia tsy ampy zany ny fotoana na hoe be loatra mety ho tempo eny koa mampianatra atsika ny soratra masina fa tokony alahelo no nohota tokony ampianarana zany eto am'izao tontolo zao isika ary tokony ampianatra ny olona tsy anota fa tsy tokony hotona am'izay zany fifandraisana amin'ny kristianina ihany izany nefa no amikasika ny ara-panahy koa dia ny batisa fanay masina dia mitodika ao anaty fa tsy hoe any amin'ny toeram-piasana fotsiny sy eny am'izao tontolo zao ny fitenitsika ny asa sy ny anjarany raikitra izay tsy manao lohalarana ny mampitory atsika na mpandefa heraka atsika mila mandeha isika fa tsy manantena olona ho tonga ao amintsika fotsiny ary mila manazava ny tanimbary eny amin'olontsika isika hoe aiza le tanimbary amin'ny fanaovana zany hoe fanadiadiana ara-misionera zany ary ho any amin'ny fiarahamonina any ahoana moa ny firafitry ny tanànatsika any aiza ny olona no mivory inona ireo seho mitrangy isan-taona ahoana ny fomba animpoantsika ny tanànatsika sy ny sisa tsara zany amantarana an'izany mila tokantsika sy irantsika ny olontsika rehetrarehetra andeha amin'izy ireny jereo amin'ny maty toko 10 sy ny liko toko 20 nandefa hiraka marobe